Andriamato Printsy Zamajonesa isany atao hoe misy valanaretina izay amoizanain'olona mihitsy ao amin'ny distrikany Congo. Ianao mponina ny antoerana aiza hoaiza tokony ny fisino karazana valanaretina io izay hoe tazomoka raha ny filaza azy Andriamato Printsy. Raha ny zava-misy any amin'ny distrikany Congo no jerevantsika dia manana tokoa zany fisiny valanaretina satria hitantsika amin'ny tambazotra serasera ny zava-misy ny talotra lalefan'olona any atoerana. Ny tena zava-misy dia misy valanaretina tazomoka ao amin'ny distrikany Congo izay ao amin'ny tena foibeny dia ao amin'ny commune Ambatofotsy. Ao zany tena foibeny io valanaretina io. Misy commune misy fokotany ao anankitelo eo zany ny tratrany izy io, ary misy koa aty amin'ny commune Tapany Atsimo, dia ny Tapany Avaratra zany aty amin'ny commune Ambatofotsy sy any amin'ny commune Manapatrana. Ka ny fisehoan'izy io dia araka ny filazan'ny zareo an-toerana satria mifampiantso matetika amin'ireo mera reo miantso anaty matetika dia tazomoka mahery zany izy io, ary tena mandripaka faran'izay mandripaka satria ny dokotera dia efa mikolay misy hoe tsy efa tsoaraka ny dokotera tsy no fanafody amin'io resaka tazomoka io satria zay tonga any sitan'androany roany teloandro dia miverina iny miverina iny tonga dia misy maty mihitsy ara amin'io fiverenana iny, ary dia tena mitaraina ny dokotera sy ny mponinany atsika miteny zao tratin'ity valanaretina ity. Ka eo zay anaovana antsoavo amin'ny ministera tompona ndraiky, ministera fahasalamana, ministera mponina mba hijery akaiky distrikany Congo satria dia tena mikilay ny vahoaka ary mikilay mihitsy satria dia tena sahirana mbola tratin'ity valanaretina ity dia tena sahirana vahoaka amin'ny distrikany Congo. Ka zay anaovana antsoavo mba hijery akaiky ny zava-misy any amin'ny distrikany Congo resaka tazomoka io satria commune maromaro efa tratran'izy io ka efa tsy ho araka ny tsony satria ny fanafody efa tsy ho araka ny dokotera tsony. Ka zay nanaovana antsoavo mba hisy hidina hijery akaiky zava-misy any amin'ny distrikany Congo indrindra ao amin'ny commune Ambatofotsy. Vina moa zany tena nisinizy io dia firy zany isany tena hoe namony ainy to? Raha mitatra azonay dia efa tamin'ny efa roa herinandro eo zany nisiny valanaretina io, ary rehefa mifampiresaka tamin'ona dia tena efa mahatratra any amin'ny 20 mahery filazan'zareo no efa matin'izy io raha party ny distrikany Congo manontolo zany efa 20 mahery zany no tratrin'io. Dia zay mahatonga anay anaovanay antsoavo satria raha ohatra ka mihitatra maromaro dia ho maty daholo zany ny vahoakany Congo amin'ity valanaretina ity satria ny rano fantatra avy amin'ny rano ve sa avy amin'inona ny fisiny zany valanaretina zany. Ka zay no anaovanay antsoavo hoe mba misy tompona ndraiky mpanjakana mba midina mijery fotiny ny zava-misy any amin'ny distrikany Congo resaka valanaretina tazomoka aty. Koatr'izay isan'ny loha atao hoe manjaka ihany koa tsy fandriam-pahalemana tompoko raha distrikany Congo koa sika miteny zao dia efa manjaka ny insécurité na tsy fandriam-pahalemana. Atsika miteny zao maro ny olona zao efa tsy mandeha tokana ntsony rehefa mandeha alina fa dia mitambatambatra 10-10 satria dia tena manjaka faran'izay manjaka ny tsy fandriam-pahalemana indrindra ny Tapany Atsimo. Atsika miteny zao Tapany Atsimo zany dia tena efa tsy milamina zany, tsy milamina, ary efa tsy maraka koa ny mpitandro filaminana any atoerana satria misy amin'ny commune Ria dia misy fantatsika zany distrikany Congo satria misy ny ateo farany Avaratra dia farany Atsimo izay midadasika kokoa. Dia zay no tsy araka ny mpitandro filaminana tsony zany ny resaka fandriam-pahalemana satria anenjika any Atsimo anao fa 10 km any tsisy tôbila hoe mba handeha tôbila fa moto na dia tongotra. Rehefa tsisy moto dia dia tongotra amadidiny any amin'ny 45 km 60 km andeha aorianao tsy misy ohatr'izay. Ka zay no anaovanay antsoavo mba ampitombona ny mpitandro filaminana any amin'ny distrikany Congo mba ilan'ity resaka tsy fandriam-pahalemana ity satria dia mampikilay ny vahoaka ao ny alabotry ao ny von'olona. Toa zao vao nisy fety hoe von'olona vao tsy amperinandro zay tsy fantatra inona nataon'io fa tapan'olona ny lohany dia tsy fantatra atao inona natao inona amin'ny limitrophe misy zany limitrophe ny lalana makany Patrana zany izy io
eo zany tena misy satria misy ny parti Ambalavao Ambalavao misy ny aty miditsika ny Kongo dia eo zany misy ny resaka insécurité amin'ny lalana miakatra ho any Ampahtraminy zany ka eo no anaovana antsavy satria mikolay ireo olona mpitondra entana andeha hidina aty Kongo satria dia tena misy olona manaka-ndalana misy dia famira olona misy zany ka zay nanaovana antsavy mba hampitombiana ny mpitandro filaminana amin'ny faritra iny satria mba hialana an'ity sy fandriam-pahalemana an'ity ao ny alabotry moa dia efa mangony fotsiny zao hiakatra zao mivary zao dia efa ao koa zany ila mivary mialona satria efa misy manao latsakalina mihitsy maka vary manjija vary amin'ny alina noho inona zany noho tsy fandriam-pahalemana ihany ka zay nanaovana antsavy mba hampitomboana mpitandro filaminana any amin'ny disika ny Kongo. Manaraka zany dia eo koa ny resaka lalana iny ny kabarin'ny président iny hitatsika hoe amboarina lalana fanadina i Kongo Vobena eto zay Andriamatoa dia mamerina ny Antsoavo manao Antsoavo mihitsy sahirana ny vahoaka ny Kongo raha andeha hiakatra aty Fianarantsoa satria dia ratsy ny lalana fanadina i Kongo zay mampikolay ny vahoaka ary mampiakatra vidina PPN ka zay nanaovana Antsoavo ahoana mana fandehan'ity lalana ity Andriamatoa mahitsy zay lalana sasany mba hoe anatiny mba hoe amboarina lalany Kongo hatramin'izao mbola tsy hitanay ihany ahoana ihany izy ity. Eo koa ny gymnase zay nampanantenana Andriamatoa fa amboarina hoe ho vita izy io hatramin'izao mbola tsy nietsika ny gymnase ao amin'ny disika ny Kongo ao amin'ny Fokotany Voninkazo ao amin'ny Fokotany Voninkazo koa nasiana parc solaire ngeza be zay nampanantenana Andriamatoa tamin'izy tany mbola tsisy nietsika koa amin'izao tsika amin'ny teny zao dia efa feno alana radredreky feno azy zany io toerana izay kanaovana gymnase io eo tsika amin'ny teny zao koa dia eo koa ny tranon'ny ministère amponina na population zay efa rasy dia rasy mbola tsy nitokanana dia efa ho potika izao noho iny tsy fantatra hoe ahoana marina fandehany fa dia potika fa potika tanteraka zany io toeran'io atsika amin'ny teny zao. Manaraka azy eo koa ny EPP manara-penitra zao amin'ny commune Ambonimadiniky zay niantona tsy fantatra inona ny antony inona ny antony dia anaovan'olona malotony ao anatiny efa feno alana radredreky sy nrehetrarehetra ao anatin'izany EPP zany zany anaovana antsavy Andriamatoa fa ity dia tena sahirana ny vahoaka ny Kongo sahirana satria maro ny foto-drafitrasa tokony atao nefa tsisy ninona dia io nanaovana antsavy aminao Andriamatoa mba hijery akaiky mba hitodika zany atao disika ny Kongo zany satria dia tena latsaka katerena distrikta ny Kongo atsika amin'ny teny zao.